Jesosy Kristy ny herinandronay zay rehetra ataonay amin'ity androandroany ity ny fikasana sy ny fanaovana amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afaka masotoerana vetivety atsika. Alleluia. Mbola faly miarabantsika jiaby tratry ty androany maraina feno fahasoavana ty. Ho asoavan'Andriamanitra ny fiainanao. Ary za mininy fa zao etsika nataonao androany maraina izao dia tonga anao anakaiky misimisy an'Andriamanitra. Amen. Ary ny loha-hevitra zay omeny tompo atsika androany dia hoe mila manakaiky an'Andriamanitra ianao. Tenina amin'ny akaiky anao tsisy fika mihitsy hoe tsy maintsy manakaiky an'Andriamanitra isika. Amen. Maro manko ny olona miezaka mitady vahaolana amin'ny raha hafa, or nefa tsy misy zavatra mahavahaolana fa tsy Andriamanitra ihany. Satria ny fiainantsika dia fiainana ara-panahy. Na tonga avy eto ambony tany eto zany dia avy tamina mystère ara-panahy. Mampalahelo fa beda be ny olona misy tsy mino ny fisian'Andriamanitra. Nefa tadidiraka fa tsy possible ho isy zavatra noforonona raha tsy nisy ny mpamorona. Zay fotsiny aloha dia efa tonga anaty saininao. Tsy possible zany hoe isy raha niriniry ho azy ake ny tompotaninao keo raha tsy Andriamanitra nampaniry anao. Tsy possible ianao ahita olombelona marobe reo raha tsy nisy Andriamanitra namorona andreo. Ary raha tsisy namorona ny tsika olombelona afaka ny commande tegna izay tsy hiala ambony tany aketo. Izinao? Fa tsisy afaka manao an'izany. Na matanjaka be ianao na tsy narary ianao, rehefa tonga le appel avy ambony akao tsy maintsy mandeha. Aza dia gaga fa omaly fotsiny misy olo maty tamatavitra eto efa enjana be. Tsy atorganao eke firy fa omaly isan'olo maty. Da le vonona zany fa maty foana ny olo. Misora Zagnahary anao raha tsy tafiditra agnaty listiny olo maty reny. Misy amin'izy reny mety manam-bola be. Tsy misy tegna olo manana ny maizy anazy fa maty. Tapetrao ny fanontaniana nagnino za tsy maty? Tsy hoe anao mahay milefa na anao mahay miala zigla fa noho ny fitiavan'Andriamanitra. Ka inona ny manakana anao tsy mbo hagnatona anazy misimisy? Inona ny miampese anao tsy hitlalindaly amin'ny fanompona an'Andriamanitra? Zavatra hita aloha tsy mora ny mifanakaiky amin'olo araiky. Fa tsy marina zany. Ohatra zany za zao na anao keo misy olo tianao mba hifanakaikaizana quelque part any, tsy mora, c'est pas facile. Ary za mino fa tsy olo jiaby koa magneky hifanakaiky aminao. Tsy olo jiaby no ekenao hifanakaiky aminao. Ohatran'izany daholo ny olona tsiraikiraiky. Azo atao ny mahafantatra olona, miresaka amin'olona, fa tsy voatery mifandray akaiky aminao le olona. Beda be koa zany ny olona mahafantatra an'Andriamanitra, miresaka amin'Andriamanitra, fa tsy tegna mifanakaiky amin'Andriamanitra. Zay le olona. Ary zay zavatra zay aza aveko anao androany maraina mba hanatonga anao misimisy kokoa an'Andriamanitra. Maro amintsika mijanona amin'ile plasy hoe zany efa mpivavaky, zany efa zao hoe, ary mahay mamaly mihitsy ny sasany izy io na tsy mandeha am-piangonana zany dia mivavaka foana. Ary mahay mamaly be le tsy manao amika tompokotopoko an'izy ty e. Asa regny amin'ile sekoly lady miala re. Raha fa dila loatra mahay verse mo karô. Tao aminao mandeha mivavaka izy amin'io zany ny avaliny anao. Tsy manao amika tompokotopoko an'izy io e. Fa averiko ndray mandeha tsy mora ny mifanakaiky amin'olo. Aleo aminao foana fa namba andeha hifanakaiky aminao keo fa tsy moramora. Azo atao no miresaka aminao, azo atao no mahafantatra anao, fa ny mifanakaiky aminao ke izy la tsy olo jiaby e. Dia ohatran'izay koa Andriamanitra. Betsaka ny olona mahafantatra an'Andriamanitra. Tsy vitsy ny olona miresaka amin'Andriamanitra, fa ny olona tena mifanakaiky amin'Andriamanitra vitsy. Tika tongavana amin'izany dia hoe sarobidy ny mifanakaiky. Tsy zavatra tsotsotra. Raha mba manana olona mifanakaiky aminao anao
misy ora Zagnahary fa tsy olo jiaby mifandreka misy karan'io mba izy eritreregnanao io. Ohatran'izany ny mpivady mifankatia, ny olona mifankafantatra, tsy moramora ny mifanakaiky. Ary ny namba agnisan'ny zavatra angatahako mandritra nyty tapabolagna magnaraka ty 6e mois magisa sujet de prière ko zany. Mino fa mba agnampy anahy hitondra-bavaka ianao, mifanirigo lalina zany dia mba hifanakaiky amin'i Jesosy. Za Andriamanitra matovy mba mifanakaiky misimisy aminao, zany mba sujet de prière ko isanandro. Te hifanakaiky aminao zany Andriamanitra, satria ozy ny Baiboly hoe tsy maefa manao na ina ianareo raha misaraka amiko. Tsisy raha vita zany olo araiky raha ohatra ka hoe tsy bavaka edy ny raha ataony décision nazy, tsisy raha efa. Ka zao ny zavatra mila fantatsika, fa misy ke olona tegna mahafantatra anao hoe ainy anao ke izy ove madame le mipetraka amin'ny Beril igny, raha misele karan'izao igny, mademoiselle zanzanomolo igny, ainy tsara ianao de A Z. Fa anao mety tsy mahafantatra, fa tsy marina zany. Misy olo tegna mahay mitantara, izy le miasa amin'ny raha igny, lalamben'izy igny midevana eky fô, fa io olo mizaka eo tsy hainao. Dia ohatran'izay koa voalazan'ny teny soratra masina, misy izy amin'izany andro zany teny hoe tsy efa naminany tamin'ny agnaranao va zay, tsy efa nandroka demoniaty tamin'ny agnaranao va zay, tsy efa niteny tamin'ny teny tsy fantatra va zay. Fa balo izy amin'izany fotoana zany hoe tsy fantatra akory ianareo na vitaiza na vitaiza. Ohatr'izay zany le kisarisary natonga an'Andriamanitra un jour amaly hoe tsy haiko aby nareo, karaha ataonao anao mahazo amin'ny lalam-pasy kely karaha devoka amin'ny raha igny, dia olo jiaby amin'ireny ndray mahainao atao. Mety misy miarahaba anao nanao ragaga akory manao any ainy ianao, ary raha fa miresaka ambady igny zao le viavy le sadrangadrangay la mode boka izy reny zao. Ia, la mode sadrangana zany diko. Le olo karan'izao igny, nefa ny olo io midradragna be mombanao io tsy hainao aby. Zavatra logika zany. Ka raha misy zavatra tokony sarobidy aminao indrindra ambony ny fanompona rehetra sy ny aktiviténao rehetra dia ny fanakaiky amin'Andriamanitra. Zany ravagna apetrao zany mba ho tanjo ny fiainana anaty mba tiako mba hifanakaiky amin'Andriamanitra, mba ataovy zany mba tena ho laram-pameha, mba ataovy ho zavatra prioritaire amin'ny fiainanao mihitsy zany. Izy io moa ny olo tsy mila vola, atsika jiaby reo zao samy mila vola. Izy io moa ny olo tsy mila fiainana tsara, fa raha zany fotsiny no antenantsika an'Andriamanitra dia ozy ny Baiboly hoe mahantra indrindra atsika. Hoe te hanambola, te hanambady, te ho zao sy ny sisy. Ndana manomboka zao mba ataovy, ndana miezaka, ndana mba mikely aina mba hifanakaiky amin'i Jesosy. Tegna atao vavaka isanandro isanandro, za Jesosy te hifanakaiky aminao. Mba nizarako an'igny sujet de prière igny atsika ny karaha matory fogna anao isaka misivy alina. Ndana tohizo igny vavaka igny. Amen. Ao amin'ny Apocalypse toko 7:20-20. Apocalypse toko 7:20-20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Apocalypse 3:20. Ozy eto anaran'i Jesosy, ino efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona, raha misy mihaino feoko ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Indro izy mijoro ambaravarana. Raha nananakory eky izy voalasa hitany ane olo ambaravarana zany o, efa niroasy, efa tsy anaty eky fa mbaravarana. Dia zay le mahafinaritra amin'i Jesosy, na dia efa roasitsika mbaravarana mbola mandondona fo, zay mahatonga anao mbola mareny filazantsara, maheno toroteny, maheno fampianarana niverena zany akoho zao ndao hifady any, ndao andeha monjy maraim-baovao, satria mbola mijoro eo ambaravarana.
dia efa ratsy efa lasa mivelana zany efa tsy anatinao koa dia jereo vino raha mbo irinony raha misy izy mieniny feo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko jesosy izy mivolana Andriamanitra fa mbetsika rehefa gnan'olo mbola tsy mamoa varavarana fa ona dia efa mazava be karanjera ny tiany tompo atongavana ary amin'ny andininy fa 5:10 Apocalypse 3:15 eo izy tegna magnazava tsara mihitsy Apocalypse 3:15-17 ny anaran'i Jesosy fantatro ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao aleo mangatsika na ho mafana ianao fa satria matimaty ianareo ka tsy mafana na mangatsika dia efa alohan'ny vavako ianao ratsy fa hoy ianao manankarena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava-mahory kamo tsy fantatrao fa ianao nolay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka enjena zany ka ny mahatonga ny olo araiky zany rehefa matetiky tsy dia intéressé intsony amina vavaka tsy dia intéressé intsony izy amina fanompoan'Andriamanitra tsy ligna intsony amina délivrance tsy ligna intsony zany hoe andeha hamonjy fotoam-bavaka mandraigna zany satria mieritreritra izy fa efa ampy izay ilay mieritreritra fa efa ampy izay ilay zay miteboka anankiray maventy be satria izy efa miasa izy zao fa tsy karaha izy somera io efa manambola izy zao efa komandina daholo raha jiaby dia tonga aminazy eo toy zay aloha ilamina mampalahelo fa be tabengy rehefa olo manana toetra ratsy karan'izany paster dia sasatra mivavaka ho anazy nanao nagnala devolinazy na tonga anazy mba tena mba nandroso ny sisa tamin'ny andro ke io na eglizy misy paster tsy diavany na mba hagnantso ny paster tsy ataony na hagnano bonjour tsy vitany tsony satria mihevitra izy fa efa manana ny zavatra rehetra zay tadiavany zany dia tsy mila n'Andriamanitra tsony izy fa tonga agnaty compte fogna vola isam-bolana tsy mandeha ongotro mandeha tikitiky fogna volam-bazary complet na agnanao menina be tsy mazoto tsony agnatina torotena izy fa tsy ligna tsony matetika ny olona raha mbola sahirana dia mivavaka fa tsy mara zany raha misy raha manahirana misy raha misy vaovao hafahafa na tsy haiko hoe maditra ny vadiny na tsy haiko magnino dia mivavaka dia mbo variana ny zanahary eo an-danitra ao mahity valahy izy ireto zany kofa misy problème dia tena tonga aminahy ozy zanahary eo ambony eo izy iro donc ozy kofa mifandinidiniky miaraka amin'ny anjely izy izy iro donc atao tamtamagninjare raha io izy fo karaha i mampahazo ny rahanjareo imagineo nge raha anao ke zany mahafantatra ny antony mba mampidokodoko raha hosenao an-drano nataonao tsy marina zany hoe izy koa atao karan'izao i dia mijanona matetitetika an-drano ataonao igny loatran'izany Andriamanitra raha fantany fa i problème ihany no ahafahanao mifandray aminazy dia tsy ahalalana izy mitangorongorona aty zany mahatonga ny Paoly apôstôly tafiteny raha ny am'izao fiainana izao izy no agnatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra izy plus pauvre que possible mahantra indrindra isika izy zay ny zavatra misy raha mbola sahirana mivavaka fa rehefa metahina manomboka manakina fiangonana manakina paster zany raha mahalaky be amin'olo ava izy zao raha mbola sahirana izy dia za efa nafantatra olo karan'izany tamin'ny université tao tena nafana fo be rahalahy io tena mafana na zay reto ary mba vonitoriny-teny tamin'izany zay mbola tsy resy lahatsy tamin'izao revo na vita thèse izy mivoaka tao izy ino le karaha volany Dieu n'existe pas raha nagnanakory zanato tsaroko tamin'izany zay forcena ny atao batise tao nare jiaby mila atao batise tao nare kotsaignare very taty afara rehefa vita fianarana rehefa mba nanomboka ny asa sy ny sisa
niova ndraiky phrase ninga hoe Dieu n'existe pas. Zaveko aminareo izy niantony. Ndao moa do zao tsy mila aminareo. Zay ny zavatra misy. Matoa ny olona mandondona dia any ivelany izy. Sa tsy marina zany. Mampalahelo rehefa raha zany ny phrase-ny Jesosy aminao. Indrindra fa raha anao efa mivavaka io. Dia jereva nefa kristianina izy ny volaniny takeo igny. Fantatro izy ny asanao fa tsy mangatsika na mafana anao. Tena tongavana amin'izay raha misenao naingy foana izy mampafanafana ila anao vakeo no mangatsika koa. Itrosan'olo aminao foana izy mahatonga anao ke io izy koa vita itsita koa anao. Io anao sahirana tsy anasa io mahatonga anao midodo marembo avao anao izy fa nonga izy koa mahazo asa izy tsita koa anao koa. Fantako izy ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika ianao mafana fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa halohany vavako anao. Fa hoy ianao hoe manan-karena sy efa niary fanagnana be aho ka tsy manan-java mahory kamo tsy fantatrao fa ianao lay ory sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Enjaka zany tenin'Andriamanitra zany rava. Ka eto zany dia magnanatra antsika rehetrarehetra sady manoro antsika dinio fa ny olona rehefa sahirana dia te hitady an'Andriamanitra foana fa rehefa milamina dia lasa be excuse lavina. Zany ndraiky ne magnaraka anareny direct foana magnaraka eo nefa izy taloha ampariny aloha ke place nakeo eo izy zao magnaraka tsy olo mararary tsy olo folaka tsy olo nanano akory fa amizao izy magnaraka soraka ananjy ndraiky magnaraka betsaka zany zavatra karan'izany lasa be excuse izy mahita tenenina foana izy manomboka namoaka ny Jesosy izy ho any ivelany. Zay mahatonga ny ty Apocalypse 3 hoe iny zao izy mijoro ombaravarana ka mandodona. Ny zavatra anankiray faharoa miampiasain'ny olona tsy hifanakaiky amin'Andriamanitra koa dia avognavo. Miavo zala olo io izy volamiko anareo zay miavo tsaroko nisy olo zay hagnano mariazy izy kely mahoana mampalahelo eny zany fa magnano mariazy dia mateny izy zany tan'le fianakaviana sy olo takeo za mbo agnasan'ny pastera. Pastera tavita ve? Tsy mila reny za tagaty foko tagny boriborikolo ko anareo mbo tsy tianareo za mony fetinareo marina mafy an'izy mi tsy mbo zara be zany mbo nandeha tany sy mbo nagnome cadeau dia za ony tsy ilainy mandeha ka fo ake fo za gatoloako mbo velona mbo tia andeha any zao zay fa le olo zany efa manana an'izay caractère zay mihitsy ny ankamaron'olo miavongavo miavo ary indrindra olo amizao ko mbo nisy ranomboagna idinazy job fo i fa tsy azo atao bonjour job nanjy any mbola tsara natao saritsiri magnino mafy olo moderny dia tsy hay mihitsy raha mahazo olo amizao fa dia ohatra ohatrany zany avognavo ny mahatonga ny olona anankiray tsy manana fifandraisana amin'ny tompo intsony dia io avognavo sao dia mbo fitafiditra amireo anao iteny ake zany iny atao agnanarana anao mba mirenana anao tsy moramora amin'ny tompo. Amin'ny fiainana revaka dia tsy misy zavatra sarobidy indrindra ankoatra ny fifandraisana. Io ihany ny tegna sarobidy. Vola zany mbola azon'olo jiaby tadiavina fa relation sarotra io ary matetiky mba hagnanarako atsika raha mba manana relation important ianao kolokolo tsara satria tsy ny olo jiaby te hifandray aminao isaoran'ny tompo raha mba misy olo mifandray akaiky aminao. Io anisany zavatra important iny fifandraisana indrindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Alleluia. Raha misy zavatra mampamora fiainana dia fifandraisana mba le teo tsara agnaty saintsika zany tsy vola foana mampamora fiainana na dia izy lazaintsika hoe ozatry ny fiainana iny misy zavatra tsy vitana vola
fa azo reglena agnatina fifankafantarana. Azonao zany. Raha misy zavatra mampamora fiainana dia fifandraisana. Ndraiky nanao exemple atsika hoe manana adiny ianao any amin'ny fitsarana ohatra. Nefa ny ministre ny fitsarana mety hoe ola kaiky anao, kamaradinao, tontonginao. Tsy haiko inonao, toy izy. Dia mba imagine eo zany mety ho problème anao. Vola ve ny problème anao zany? Ohatra fotsiny zany a. Fa azonao maka fagnoharana maro be anao. Eritrereto zany raha ohatra ka misy zavatra mahazo anao, zay reglena amina vola fa tsy voaregle, fa raha vao mahafantatr'olo anao mety ho regle ny zavatra ataonao io. Atsika izy mba aoka zany mba samby antsapatsika ny mazava-dehibe ny atao hoe fifandraisana. Misy olo efa magnano tsisy dikany anazy io, na dia fantany zao refa important les relations. Fataony blague. Vao maindray izy agnatin'ny relation io magnano zavatra manafotognany le namany anankiray. Vao maindray izy mampiseho fihetsika hafahafa agnatina relation. Mila mitandrina ianao. Alléluia. Amen. Mampamora fiainana tompoko ny fifandraisana. Mampamora fiainana. Tain'i Jesosy ianao. Ka ny mahasarotiny an'Andriamanitra matetika dia zasy ianao tsy tia lalana azy. Tsy tia lalana azy. Fa ny mahasarotra fiainana anao ihany koa dia satria rava ny fifandraisanao amin'Andriamanitra na hoe tegna tsy ampy. Zany mahatonga anao sarotiny dolo raha jiaby atao sarotro. Sarotro. Sasa zany na ohatra vao mendraiky vadikozatra. Nidina agnadary le raha nagnadary. Mampasarotro fiainan'olo dia zany. Tsy ampy le fifandraisana, tsisy le fifandraisana, na hoe tapaka le fifandraisana. Noho izany mila tonga saina ianao mba hiverina. Ary zavatra tsy fantatsika matetika fa vokatry fandehanantsika mivavaka matetika io dia lasa voatary daholo ankonantsika. Avy aminao onge izy io e. Satria ozy ny Baiboly minoany Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Zare ihany zany mahazo pikipikiny daholo, mipitipitika amin'ireo any daholo zany io fivavahana ataonao io. Fa zareo tsy mahafantatra. Anao ndraika raha dalenjare. Ahoana biblesta? Zany ataonjare. Nefa tsy fantanjare fa ny biblesy ty mahatonga zare lava taolany. Kalifanjare koa berantena. Satria vakio ny Baiboly fa même tsy mivavaka raha ny ankonana zay nipetrahany Josefa. Vakio ny Baiboly a noho i Josefa atao an-tranon'ny Potifara reny natonga ny Potifara tahiny e. Potifara nefa Egyptiany. Vadin'ny Potifara vehivavy janga mpamodigna mpiasa. Ty Josefa sendra maniasa niasa daholo nitolomony. Sy akazony raha. Mba imagine tao i Josefa no mipetraka. Fa saingy noho i Josefa tao an-trano dia nambinina ny tranon'ny Potifara. Satria Josefa sy Andriamanitra mpifanakaiky akaiky be mihitsy. Manana fifandraisana. Ka nizaniza zany olona manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Na alefanao andavabato ary lasa voatahatra amin'ny lavabato. Azonareo ve zany réalité zany? Zavatra raiky mba apetrao tsara agnaty sainao zany. Amen. Alléluia. Amen. Zasenao tsy sahirana noho i Davida mpanjaka. Davida mpanjaka zany dia tena olo nanana occupation enjana be. Zay nigérer pays. Nefa dia nilaza Davida mpanjaka fa impito isan'andro izy no mankao amin'ny tempoly. Impito isan'andro izy no ankanesako amin'ny tempolinao. Nefa roi, c'était un roi. Anao ino. Nefa tsy hanina fotoana ivavahana amitsy. Dia mahagaga ny sasany fa alina foana iandro fa tsara mba nisokatra tamin-Janahary vavana. Sanadiko anao mantsim-bava. Tsara mba nagnano amen izy borokariva. Tsara mba niantso Jesosy io. Andeha bazary za, rakofy amin'ny rano za. Ame fitolotsaina za. Oka mba ho fitahina ao anaty diako ty. Raha karantsaka dia fa izy
Fifandraisana zany tsara misy hoe tsy maintsy mikoragna lavabe na koragna manakory. Fifandraisana. Manana anao fifandraisana. Ary za matetika miporisiko antsika foagna rehefa mba mivoaka tragno ka elaela agny mbo antsovy baditay. Allô chérie, je t'aime mon amour jusqu'à Ndakuru. Mbo maregny igny izy mbo maeveva igny izy. Ny zavatra mampalahelo fa ny pisipa ndraiky ny mahazo ny rato zay lefa manambady. Ny pisipa izy ndraiky bébé. Bébé. Bébé olo. Nefa anao lalay biny. Anambadimbady olo. Fifandraisana. Amen. Tainy tompony antsika rehetrarehetra. Tsy sahirana noho David ianao, nefa David ao zate makao amin'ny tempoly impito isanandro. Tsy hoe olona tsy misy atao izy, fa mba anafaingana sy ampamora ny ataony, dia zay mahatonga anazy mivavaka. Tianao afainganana zavatra ataonao, tianao mba hamoraina izy io, mila mivavaka ianao. Tadio zany. Ka vao may miasarotra ny fiainantsika, amin'ny fotoantsika tsy manam-potoana ho an'Andriamanitra. Everinao fa mandeha foana, tsy haiko varotra ny akamako tsisy miamby. Ndray zay anao mampatongy varotra iambesanao io isy oli vidy dia vavaka ataonao. Aza mba dadabe magnano. Tsy afantatra raha tokony anao. Ainao natongy varotranao nisokatra Zagnahary nagnampy anao. Jesosy nanosika anao hoe ty ataovy. Kiny ndraiky mo probleminao raha mbo alahady hely igny mba ndianany manompo anazy. Tsy foinao ifody andro lahady bokonao. Tsy foinao. Tsy manana fotoagna mihitsy anao mba ndianany ivavaka. Ino mo repo anahy. Anao ko lang tupo aketo sa repo akaiza ko anao. Mba tonga masaina ry avana fanandraitsika iny fitany devoly mihitsy amina regny karazana fahombiazana isan-karazana. Maro n'olo lasa telina fahombiazana. Tsy hitatsony izy satria naomby. Tsy hitatsony izy satria voata. Natelina fitahina. Atelina mandeha andafy. Atelina miasa antsambo. Atelina raha marobe. Asa mamanaiky atelina regny anao. Tainy Jesosy any antsika rehetrarehetra. Alléluia. Amen. Betsaka ny zavatra tsy tokony hanahirana anao tsony raha tegna tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa voatery lasa sahirana ianao ankehitriny satria efa anivelany Jesosy. Anivelany izy. Indro zao izy mandondona tao baravarana. Engany mba hampandroso ny tompo ianao androny. Teboka fahatelo, maraparangatsika azy dia ny fahalotona ao anaty. Malotony ao anatinao. Dia tsy te hifanakaiky amin'ny tompo intsony ianao. Asimpirina andeha mpimoasy anao hita toato. Nefa olo vita batisa. Nefa olo mandeha l'eglizy mbola tromba foana rakotrolavo. Malotony ao anaty. Zany hoe ro zavatra ratsy any ambadiky ny fiainany any. Misy ane olona zay le teneniko hoe ny tegna maha-kristianina atsika hoe tsy atsika le mandeha l'eglizy io. Fa rehefa anao zirerika any amin'ny toerana tsisy mahitany. Olo karakory anao, zay ny tegna anao zay, igny tegna hitsarana anao igny. Anao na rehefa andeha aketo anao tsy maintsy anao misarebareba anao io foana, rehefa ademy le nagnatao sarebareba. Kofa mandeha aketo anao tsisy fantarana anao fa alleluia daholo antsika jiaby aketo. Amen, biblesy. Fa rehefa mba anao rery lasa ambadika agny, tsy haiko aiza le fandehanana rery. Di olo karakory anao, igny le hitsarana anao igny. Raha avy amin'igny Jesosy igny no miantoka fandehananao, fa tsy anao kely. Tsy anao kely. Fa magnano ioana fa tsy anao bizy. Fa igny tompo atsika ny. Amen. Anareo ve tsy mba fa nisy olo tonga nandondonga tandramonareo? Ka izy ko mbola mikorontona be kagny dokonao mbavady zao. Ohatrany nandondonga mampibely olo nanambelo sonnerie dia nrebareba anao miaraka amin'ny ampahoany fo. Zay zovina, zay raha papa. Iadasaka ela volaniko izay. Satria mbola tsy milamina koa. Dia heriny ambavady le vahiny.
Dia be ny olo te hivavaka fa regny mbola tsy milamina loatra agnaty ao. Dia lasa tsy manana force ny anana l'église. Za mahafantatra olo karanan'izao desiko za fa mihaino tsigara vao mandeha aminareo agny izy. Za izy mbola misy raha isarako zay za vao mandeha agny. Ty regny no maloto loatra. Tsy ampidirinao mihitsy vahiny igny na dia vahiny important na tsy important raha mbola tsy milamina agnaty tokantrano. Fa sainao mijanona vetivety izy mba handaminanao le antrano. Tsy mety handray anazy tout de suite ianao satria maloto ny ao an-trano. Jereo fa mahatonga ny kristiana maro lasa kamo mivavaka. Malaina ifandray amin'Andriamanitra satria feno fanamelohan-tegna anatiny akao. Izy ihany manameloka ny tegna. Hoe zany olo ohatran'izao na za ohatran'ity feno fanamelohan-tegna. Mieritreritsika fa tsy hainao antsika mihitsy Andriamanitra. Zany raha matetiky misy. Za kety raha za fa nantsenika ty mety tsy mitandregna anahy mihitsy izy. Za tsy andeha agnadala Zagnahary. Za tsy tsara velatry regny maloto ny ao an-trano. Tsy te hampandroso vahiny isika raha mbola tsy milamina agnaty tranontsika. Tadidio raha lasa nabavy fa Jesosy tsy tonga hijery ny fikorotananao. Jesosy tsy tonga hijery ny fakonao sy ny adalàna zay vitanao, fa magniry no ao aminao izy sady hiara isakafo aminao. Alleluia. Vakio nge ny Baiboly fa mpangalatra olo tsy avy raha tsy hangalatra mono andringany fa za avy mba hanananareo fiainana. Hitondra fiainana zany ny antony andehanan'i Jesosy aminao. Andeha hanampy anao ny antony antongavany aminao. Ampilama ny fiainanao no antony dian'i Jesosy. Karaha tegna namanao akaiky Jesosy dia andeha hanampy anao izy. Anadio sy ampilamina ny fiainanao izy. Ampiany anao hibata raha jiaby mikorotana koa. Mitanteraka aminao anizy. Teboka anankiray manaraka, matetiky dia efa misy olon-kafa ny ao an-trano. Dia tsy tia hampandroso vahiny itsika. Anefa misy boto sangizy eo. Misy ahody nalegna avy tatsimo ta. Misy ody gasy nalegna avy Vavatiny. Ny sasany nalegna avy Tambatondrazaka. Efa raha hafa andraho ao. Misy olon-kafa ao. Nisy raha karanjano ndray andro tamin'ny ady lehibe tamin'ny andro Hitler. Tamin'ny Hitler le mbola nitondra regny. Ndavitra nitranga ny bombardegna daholo tanàna jiaby. Bombardegna daholo. Rava zany tamina ady ny tanàna. Dia nody amin'izay soldat raiky tevy takany satria vita combat. Dia zavatra nagagana jareo mbola indrehitra aminy jareo. Tsy rava. Mafaly mbako n'olo i soldat ty. Andeha hitsaina satria madamo ananjy mbola tao. Dia tsy ringo eo velany magnan'io mirehitra jiro. Misy silo tao. Dia midondomina inga ode dia karaha misy olo mitomborangara, karaha misy olo mitsipitsipi bokeny heriny tagnatiny tany. Mbo faly minga azy hoe mbola kato madamo anazy satria niboaka avy takany madamo. Faly fa mbola tao madamo. Ary tegna faly izy. Ary avy an-trano tonga dia niazakazaka nanondonga ny trano. Ino nefany regny misy feon'ny tongotra n'olo kotsoko nagnatiny. Tampoka. Tsy henontsolo le feon'ny tongotro ny vatany. Sady tsy nentina moa trano. Ino kay i madamo zany nietrehitra fa maty tamin'ny bomba tany izy dia nampitry lalahy hafa izy tany. Veny trano. Azonao izy. Tsy mety misy kafony koa rô trano rô. Satria efa nisy olo tao. Tantara marina zany, tantara misy le soldat tato mba faly ery nefa tsy nisy nampandroso. Ka ny problème atsika misy olo-kafa ao anatintsika. Ary indraindray na ivaditsika io azy lasa manakana atsika tsy hivavaka. Misy olo-kafa. Sipany ny sasany manakana tsy mandeha am-piangonana, misy olo-kafa. Natakana amin'i Jesosy. Ny an'ny sasany indray tsy vady fa zanaka, fianarana, varotra, misy olo-kafa. Nefa n'izy miteny aza manana andriaman'ny kafa, fa izao ihany. Ny mampijaly antsika lasa nabavy, mbola misy olo-kafa ao anatintsika. Eto zao dia mampatsiahanao
fa maro loatra ny olona lasany amin'ny afo be mitareno avy reny zao fa iova sainy tara loatra anao mbola manana chance. Ary efa nisy pasteur ndray andro lahadina ndrainy izy andeha hitoro-teny igny safotra tampoko nisy tatraminazy tora te fondrody porana dako na safotra anazy a nahita anjely izy misy anjely hitany de ino zavatra nitranga le andeha hiteny igny izy hoe anjely izy le anjely gili te hiteny izy fa tsy nanana force atsony araka le fagnazavana satria nentin'le anjely izy nakany an-danitra nagnafatra anazy le anjely hoe misy zavatra maro asehoko anao te soraty ary ambaro amin'olona rehefa avy eo. Nahita olo maro beo nyrevagny paster io tany an-danitra olo masina sady nampahitagna ny elo koa izy satria le anjely nampahita anazy sady naino feo mikika miantso vonjeo e de ozy le anjely mantsy le paster hoe anao koa ny alefa akany tetsika tao izy ka fa magnino izy ka niady vaky le paster fa nga tsy apahitagna fotsiny za fa alefa mihitsy ozy fa alefanao e fotaka tsy aozy ka niady vaky nao ozy le anjely alefanao satria ianao ozy tsy mety mamela ny eloko ny zanakanao sy ny vadinao zany ny antony andrifasakana anzy ta asa ndeha hanambady zany vady zanakika de nrarany ezy manambady anino madamo nefa nagnety zanany anambady de nivigneriny madamo sy zanany nandraytsika zany mieritreritra fa raha tsotsotra kely ho tsy mamela eloko mahavery any amin'ny elo e nanoratra boky mihitsy paster hoe maoka ozy fa zay tsy madimo ampo tsy ahitany tompo de ho avy amizay le teny amizay hoe tsy efa nandroka demoniaka amin'ny agnaranao va zay tsy efa naminany va zay tsy fantatra akory nareo navitaiza tainy tompo aneno tainy Jesosy ianao e ny ilainao revagna ampandrosoy Jesosy ifandray aminao oka mba avesadanja aminao Jesosy revaka tiako mba tena ifandray tsara aminazy ianao manomboka andro aza signa antony manokana ifandraisana aminazy fa oka mba tena mifofy ny fitiavana tompo any hitantsika rehetra aza magnety arkivin'olo ihany nivavaka zany ianao na ino raha mitrangika ny mampiditry ny lanitra tompo dia miankina aminao fa tsy miankina amin'ny mama tsy miankina amin'ny papa tsy miankina amin'ny fianakaviana ny fidirana ny lanitra ka raha zareo andraranao hivavaka andeha agnarina anao an-tany hafa zary zany e atsarany maheno fampianarana karan'izany isan'andro mba maheno anatra maheno famitsina anao tadiavilonjareo lalakafa dia haneky an'izany ve anao ny tompony anomenao hery sy fahasoavana tompony hitahiry anao mandrakizay ny tompony hampandresy anao hiara hitsangantsika hivavaka misaotra anao zay tompo mankasitraka fanamasina ny amin'ny tian'androany ity zay afaka nandrenesana indray ny hafatrao nampafantarinao zay androany fa hay tokoa moa zay indraindray dia mamoaka anao any ivelany dia lasa mandondony ianao ty hiara isakafo ary hiditra atao aminay ary zahay eo aminao androany Jesosy eo misolo tena ny fiangonana ray manontolo mifona tompony amin'ny zavatra nataonay zay natonga anay tsy mafana sady tsy mangatsika dia lasa naloha ny vavanao zay androany Jesosy malala miverina aminao ny fiangonana miverina aminao zay nafiraisana miverina aminao zay mianakaro diovy amin'ny ranao Jesosy eo fa faony amin'ny bokin'ny fahafatesana ny anaranay fa soraty amin'ny bokin'ny fiainana mandrosoa tanatoko Jesosy raisinay anao androany ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay raisiko ianao mpanjaka ny mpanjakako raisiko ianao ivo ny ty fiangonana misy anay ity ianao Jesosy ny vavanay sy ilainay mangetaheta anao ny fananay tiako samby vavaka na vao ny fanoloran-tenany raha tsapanao fanangatsitsika ianao taona maro fotoana lavalava zay miverena amin'ny tompo mifona amin'Andriamanitra teneny izy za Jesosy hiverina aminao za Jesosy hifandray aminao za Jesosy hitodika aminao indray milanao ny fiainako tsy mahaiva manao na inona na inona raha mitsaraka aminao misaotra tompo misaotra fanamasina miasary ny sabatan'olo ataovy ambony tsara ny tananao anankiroa ahivavaka azo raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraisako ny hery sy fahefana
ninina fanany fangatsiatsiany zay tady amatotra ndreky zanako reky roako amin'ny anaran'i Jesosy zany fanahy. Satana mivarony ianao. Ny fanahy fiverenan-dalana. Fanahy mahatonga anao angatsika raha-panahy. Roako amin'ny anaran'i Jesosy. Zao dia zao mivoaka amin'ny vatany io. Fanahy mitondra nofo ratsy amin'ny alina. Fanahy mamangy amin'ny alina alefa mivaky. Io fanahy mahatonga blocage ara-bola io mivaky. Tsy mahazo mamatotra anao tsony. Satana miala amin'ireo zanak'Andriamanitra reto ianao. Zao dia zao ireo karazana fanahy miafina anatin'ny kibo any amin'ny tranon-jaza. Fanahy mamatotra ny ara-bola vaky amin'izao an'izao. Piala amin'ny lehilahy io zao dia zao. Piala amin'ny vehivavy io zao dia zao. Ireo karazana endrika famosaviana zay ny atake ny devoly anao ankolaka na mivantana raha vako amin'ny anaran'i Jesosy. Manisa telo ady mivainao Satana. Zao dia zao tsy mila miandry. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raiky, roa, telo. Hoeto amin'izay nentanao soforominao. Mandeha anao. Mandeha anao va. Tsy mahazo mizigizina fa mivoaka. Zao dia zao alefa. Zay. May anao zao dia zao. May. Toroko amin'ny afo fanamaso ny fanahy. Alefa. Va. Zay alefa. Piala amin'ny anaran'i Jesosy. Miala io fanahy io e. Zao dia zao voky. Fanahy ny alahelo be. Fanahy ny fahatsiarovantena voelikiliky. Piala zao dia zao. Alefa. Zay. Voaka amin'ny vatany io zay alefa voky. Tsy mahazo miziry fa mivaky. Androany manao délivrance anao amin'ny anaran'i Jesosy. Oka ho afaky ianao. Oka ho afaky io fanahy mampahory anao io. Oka hiala amin'izay io fanahy famosavina io. Io fanahy mibloqué anao tsy mety manambady io. Alefa. Va. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Zaho hoe va. Ry fanahy ny alahelo be va. Alefa. Zay. Va. Alefa. Mandeha daholo alefa. Mandeha daholo va. Alefa va. Voky fanahy io. Voky amin'ny fanahy ratsy. Tsy mahazo mamatotra ny olo itsony anao Satana. Androany zay manao délivrance anao. Alefa va. Reo zay manaraka ny direkta manao délivrance anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso ny fanafana. Oka ho afaky ianao androany. Tsy misy fanahy tsony afaka mamatotra anao. Androany manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy. Reo zavatra mibloqué anao elabe zay. Miva amin'izay io. Misongatra amin'izay lalana. Tsy mahazo mamatotra anao tsony fanahy io. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alefa miala amin'izay. Va. Midinety ny afon'ny fanafana amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mbola miafonafina eny anatinao any. Manafaka anao amin'ny anaran'i Jesosy azo. Oka ho afaky ianao. Raisina anjara fanafana. Raisina anjara délivrance anao. Raisina anjara délivrance any amin'ny tokantranonao any. Miasa any amin'ny vadinao any. Miasa any aminareo mianakavy. Amin'ny fahasalamanao. Amin'ny fidiram-bolanao. Amin'ny activité ataonao io. Raisina fanafana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny ranon'i Jesosy eny mandrakotra anao. Ho tahina ny herinandronao. Tsy misy devoly afaka miataky anao intsony. Fa afaka ianao teto androany. Ho ia hoe afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Afaka anareo mianakavy. Afaka amin'ny aretina. Afaka amin'ny trosa. Afaka amin'ny tsifisina. Afaka amin'ny fanilikiliana. Afaka amin'izay planiny fahavalo rehetra. Tsy ambinina aminao zany. Aroy ny tompo aminao androany maraina. Ny zanatsipika nefa n'ilay ratsy ao ferenao tsy misy ambinina na dia anankiray azy. Ary lela ifandatra aminao ho resenao lahatra. Ary zany lovanao avy amin'ny Jesosy androany. Samy misaotra n'Andriamanitra.
Soto topo, soto fa afakse, soto fa ntahe na ino, soto fa nampanrese na ino. Amnin naran Yesus, amnin naran Yesus. Afakamas tuyaran sikit. Amen. Soron tu penufantito ruani, artsmentsman rese no. Haleluya. Miasa ni deman juri vatsike par ntahe sikit. Zenos sikit tu fa na tontere sikit fanatra, onje numana, reshe na pela tarano fanatra.